Mateo toko faha-efatra ambin'ny folo. Novonoin'i Herôda ijaona mpanao batisa. Mateo toko faha-efatra ambin'ny folo andininy voalohany hatramin'ny faha-efatra ambin'ny folo. Tamin'izany andro izany Herôda mpanapaka nandreny ilazan'i Jesosy ka hoy izy tamin'ny mpanompony, "Jaona mpanao batisa izay, efa nitsangana tamin'ny maty izy, koa izany no ananany hery hanao izany asa lehibe izany." Fa Herôda efa nisambotra ny Jaona dia namatotra azy ka nanao azy tao an-tranomaizina noho ny tamin'ny Herodiasy vadin'ny Filipo rahalahiny. Fa Jaona efa nilaza taminy hoe diso ianao raha manambady azy. Ary Herôda naniry hamono azy, saingy natahotra ny vahoaka izy satria nataon'ireo ho mpaminany i Jaona. Fa noho ny tonga ny fitsingerenan'ny taona nahaterahany Herôda, dia nandita eo anatrehany ny zanaka vavin'i Herodiasy ka nahafaly an'i Herôda. Ari noho izany dia nianina izy fa hanome azy izay angatahiny na inona na inona. Ary rehefa nomendreniny ny saina razazavavy dia nanao hoe, "Omeo ahy eto andovia ny lohan'ny Jaona mpanao batisa." Dia nalahelo ny mpanjaka, kanefa noho ny fianianany sy ny olona izay niara-nipetraka nihinana teo aminy, dia nandidy ihany izy mba homena izany. Ary dia naniraka hanapaka ny lohan'ny Jaona tao an-tranomaizina izy. Dia nentina andovia ny lohany ka nomena ilay zazavavy, ary izy nitondra azy ho ao amin'ny reniny. Ary avy ny mpianany dia naka ny faty ka nandevina azy, ary dia lasa izy ka nilaza tamin'i Jesosy. Ary noho nandre zany Jesosy dia niondrana an-tsambo kely niala teo, handeha hitokana any an-tany foana. Ary raha nandray izany ny vahoaka, dia niala teny amin'ny tanàna maro izy ka nandeha an-tanety nanaraka azy. Ary noho nivoaka Jesosy dia nahita vahoaka betsaka, ary onena azy ka nahasitrana ny marariny. Jesosy nanome sakafo ho an'olona mihoatra ny 5,000. Mateo toko faha-efatra ambin'ny folo, andininy 15 hatramin'ny 120. Ary noho ny hariva ny andro dia nanatina azy ny mpianatra ka nanao hoe, "Tany foana ity, ary efa hariva ny andro izao, raha vao ny vahoaka mba hankanesany any amin'ny vohitra hividy hanina ho azy." Fa hoy Jesosy taminy, "Tsy tokony handeha izy, omeonareo hanina izy." Fa hoy ny mpianatra taminy, "Tsy misy aty aminay afa-tsy mofo 5 sy hazan-drano 2." Ary hoy izy, "Ento aty amiko izany." Dia nasainy nipetraka teny ambonin'ny ahitra ny vahoaka, ary noraisiny ny mofo 5 sy ny hazan-drano 2, dia niandrandra ny lanitra izy ka nisaotra. Ary noho nefa nivakiny ny mofo, dia natolony ny mpianatra, ary ny mpianatra kosa nanolotra ho an'ny vahoaka. Ary nihinana avokoa izy rehetra ka dia voky, ary nangonony ny sombitsombiny sy satsilany, ka dia nahafeno harina 12,000. Ari izay nihinana dia tokony ho 5,000 lahy, afa-tsy ny zaza amiam-behivavy. Jesosy nitsangatsangana teny ambonin'ny ranomasina. Mateo toko faha-efatra ambin'ny folo, andininy 12 hatramin'ny 13. Ary niaraka tamin'izay dia nanery ny mpianatra hiondana an-tsambo kely Jesosy, ka hita eo alohany ho eny ampita mandra-pandravany ny vahoaka. Ary rehefa noravany ny vahoaka, dia niakatra tao tendrombohitra izy mba hitokana hivavaka. Ary noho ny hariva ny andro dia nitoetra irery teo izy. Ary efa mbita eo ampovoan'ny ranomasina ny sambo kely tamin'izay, dia natopatopany an'ny rano izy fa notohainy rivotra. Ary tamin'ny fiambenana faha-efatra amin'ny alina dia nankeny amin'ny mpianany Jesosy nitsangatsangana teny ambonin'ny ranomasina. Ary noho nahita azy nitsangatsangana tambonin'ny ranomasina ny mpianatra,
dia raiky tahotra ka nanao hoe matotoy io, dia niantso izy noho ny tahotra. Ary Jesosy niteny taminy niaraka tamin'izay hoe matokia, fa izaho ihany, aza matahotra. Ary Petera namaly azy ka nanao hoe Tompoko, raha ianao ihany dia asaivy manatona anao eny ambonin'ny rano aho. Ary hoy izy manatona. Dia nidina niala tamin'ny sambo kely Petera ka nandeha tambonin'ny rano hanatona ny Jesosy. Fa raha nahita ny rivotra izy dia natahotra, ary raha vao niletika izy dia niantso hoe Tompo, vonjeo aho. Ary nanindrotra ny tanany niaraka tamin'izay Jesosy dia nandray azy ka nanao taminy hoe ry kely finoana, nahoana no nianahany ianao? Ary rehefa niakatra teo an-tsambo kely izy dia nitsahatra ny rivotra. Ary izay tao an-tsambo kely dia niankohoka teo anatrehany ka nanao hoe zanak'Andriamanitra tokoa ianao. Jesosy nanasitrana marary tany Genesareta. Matthieu 4:4-7 hatramin'ny 9. Ary no nitafity izy dia tonga teo an-tanety any Genesareta. Ary no nahafantatra azy ny tompo-tany teo dia naniraka tany amin'ny tany rehetra manodidina izy ka nitondra ny marary rehetra ho eo aminy. Ary nangataka taminy ireo mba hamela azy hanendry na dia nisomotra aviavin-dambany ihany aza. Koa na iza no nanendry dia sitrana tokoa. Fierena ra
Good.